mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tsy ty lahady fa 13 ny volana aogositra ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika ka manasana ivavaka. I Andriamanitra tsara indrindra izay lanitra felompisaoranao izay satria menao tombontona indray fa ny mandinika ny teninao dia ny any angatanay dia ny asahanao manjakariva aomponay mba hiroso hatrany amin'ny fahamasinana ao aminao izay ka tsisy andromaka tokoa izay anjara efa nomenao anay aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe fitotonganana teraky ny fahotana. Fitotonganana teraky ny fahotana. Asaika ianao zany hamaky ny Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 7:10 tsovakitseto izay fa asaiko kosa ianao hamaky azy. Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 7:10 sy ny Efesiana 4:7 ka hatramin'ny 2:30. Efesiana 4:7 ka hatramin'ny 2:30. Fa tenena mipetraka dia ny hoe ahoana moa zany ny fomba ampaherezan'ny Paoly mpino mba hiaina amin'ny fomba izay mampandroso ny firaisana. Voizon'ny Paoly ao amin'ny ilay fizarana voalohany ao amin'ny Efesiana 4:7 ny loha-hevitra momba ny firaisan'ny fiangonana. Raha ampitaraina ilay Efesiana 4:7 sy ny 7:10 dia hitantsika ny fitovian'ny antso atao ao izay mikasika ny fomba tokony handehanana na hitondrana ny fiainana. Maneho an'izany fa loha-hevitra iray ihany no resahan'ny Paoly dia ny firaisana sy ny fiainana mifanaraka amin'izany. Saingy ny voalohany momba ny tokony atao ary ny faharoa kosa dia momba ny tsy tokony atao. Ampitahain'ny Paoly ao amin'ny Efesiana 4:7 any ny fomba fiainan'ny jentilisa izay tena manao tsinotsinona ny firaisana sy ny fomba fiainana kristianina marina izay mampandroso an'izany kosa eo anatin'izany. Eo mpamakitsika ny fitsikirana enjana izay ataon'ny Paoly momba ny jentilisa dia tena tsy tokony ho adinointsika ny faharesen-dahatsy Paoly fa efa navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy ihany koa ny jentilisa ary nantsoina ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Noho izany fa noritsoritana ny jentilisa araky ny nofo izay tery saina sy ratsy fanahy no ataon'ny Paoly ao amin'ny Efesiana 4:7. Tsy ireo fahotana sy fitondran-tena manokana izay nasehon'ny jentilisa ihany no mampanahy Paoly fa ny fototry ny fiainana mihitsy izay mitotonga eo ambanin'ny fifehezan'ny fahotana. Mifantoka amin'ny tsy firayana ara-panahy izany amin'ny fahafoanan'ny saina izy fa efa tonga maizina sy olonko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny. Io tsy firayana ara-panahy io no mahatonga ny fahatakarana ho maizina. Araky ny asongadina eo am-piandohan'ny an-dalan-teny noho ny tsy fahalalana ao anatiny, noho ny amafonfony dia olona tsy mahalala henatra intsony izy. Hitantsika izany na amin'ny fiainantsika amin'izao andro farany izao. Ary mahatonga ny fahalotom-pitondran-tena izay tsindriana eo am-pamaranana. Milaza izy hoe ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojoana hanao izay fahalotona rehetra amin'ny fiheremana. Lavitra an'Andriamanitra izy ireo ka tsy mahalala ny tokony fomba fiainana intsony izany ary tafasaraka amin'ny fahasoavany ka miha-mitotongana hatrany eo amin'ny fahotana sy ny fahalotom-pitondran-tena. Ny riko indrindra amintsika dia mba tsy ho latsaka ao anatin'izany hita tokoa fa amin'izao andro iainantsika izao dia miverina hatrany ny fitotonganan'ny olona indrindra amin'ny zavatra ara-panahy. Manao tsinotsinona ny zavatra ara-panahy ary koa manao maivana ny zavatra rehetra mahakasika ny lanitra indrindrandrindra. Ny rina dia tsy ho anatin'izany ianao fa ny mifanohitra izany mba hitony manjakariva ao anatin'ny fiainana ara-panahy ka ahafahantsika miala ao anatin'ny tontolon'ny fahotana manjakariva. Mahaiza mifidy ny tsara manjakariva ary oka ianao hijoro amin'ny fahamarinana. Mavakisika
Dia Andriamanitra hitsara ny azanitra mbola misaotro anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany. Angataka aminao izay mba hitaridalana anay hatrany. Ankahirery izay Tompo mba tsy hanaraka ny fanao izao tontolo izao fa hanavao mandrakariva ny fanavaozana ny saina mba hahafahanay manana fitondran-tena mendrika araka ny fahasoavanao. Tonoana sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.